eo amin'loha zao zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika, eo amin'loha zao herisetra tsy manam-paharoa zao, eo amin'lohan'ny fitakiana ataon'ny ankizy, ataon'ny zanaka, ataon'ny zandry, tanapolo, setrasetrahana amin'ny vonoa toy izao dia mamperitreritra ary mitarika antsika malagasy heritreritra hoe fa maninona mamerina antsika tamin'ny taona 20 aho, 7 anisan'ny acteur lehibe tamin'izany Ngiahy Andry Rajoelina, fanoherana izy tamin'izany, nanana ny antony naovany azy fa nisy ny fahatolona, nisy ny korotana teto amin'ny firenena, nisy ny 7 février tompon'andraikitra na inona no lazainy. Tonga ny taona 2014 lasa mpanohatra izy dia tao anatin'izay fanakorontanana izay ka nefara tamin'ny 2014 eny nitondrana nampitondrana an'ireny vatapaty tsy mifanahaka amin'ny sotoavintsika, mbola tao anatin'izany ireo mpitondra amin'izao fotoana izao ireo. Ary raha tamin'ireny tokoa no namaly herisetra ny fitondrana izay anisan'ny nahe tarihan'ny filoha Hery Rajaorimampianina dia mety ohatr'izao zavatra nitranga. Zany eneny nandeferina tamin'ireny na dia nanana marina na dia mpitondra oatra azy ary dia nieritreritra hoe sao dia misy tsy mety tokoa ary fomba tondrahantsika ka andao ifampiresaka fa tsy hamoan'olona akory, tsy hanentsika ny olona amina tomobile blindé akory, tsy tifotr'olona akory, tsy hamono malagasy mpaitanin-drazana, tsy hosin-draha amin'izany ny tananay. Ary zany ataoko hoe ny lalam-pisainana nataon'ny mpitondra tamin'izany Ngiahy Andry Rajoelimampianina, tsy hosin-draha hitazonana n'ity fitondrana ity isika. Dia lasa zay, lasa ny tenako tamin'izany voahiraka nandamina. Ankehitriny inona moa no nahatonga an'izao hoe ny fizirizirian'ny fanjakana tamin'ny politika tsy mahomby, politika nampanankarena ny vitsy anisa, politika nanapotika ny fiarahamonina satria fanavakavahana, nanaovana ny politisation à outrance ozy ny fitenenana ka zay tsy orange rehetrarehetra dia fahavalo-pirenena ka tsy azo enona. Ary zay mihetsika mafimafy noho izay dia setrasetrana nandritry fotoana eny taona zay dia setrasetra, lasa fiarahamonina setrasetra. Ary anisan'ny lolarana an'izany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo manam-pahefana sivily sy maramila samihafa. Hitantsika izany tsy mamorona an'izany fa ny olona mbola symbole an'izany dia io mpitondra io amin'izao fotoana izao. Zay mihitsy ve zany lala-kevitra hitazonana ny fahefana. Inona ny takian'ireo olona ilay zavatra nylazaina hatramin'izay hoe ajanony aloha miangitraingitra, jereo vao no mahasoa amin'ny vahoaka zay vao mahafinaritra, fa mivaliana fotsiny hoe ianareo ve maninona. Dia tonga ny mpianatra amin'izao fotoana izao, tonga ny zanakitsika amin'izao fotoana izao satria tsy hitany intsony no aviny, tsy takatra ilay filoham-pirenena ve zany hoe marary an'ireo ankizy ireo ne marary an'izao fiarahamonina izao ne no vaky-batsilana amin'izao fotoana izao. Satria raha zay no niteny dia marary tseza, marary fitondrana, fa vaky-batsilana ny era Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka dia tena vaky mihitsy ny fo mijery ny setrasetra taon'ny mpitandro filaminana io marainana latsinainy io, jerevony eny eo amin'ny lalany Ankatso. Dia inona gaga ianao, gaga zao tontolo zao satria hitan'izao tontolo zao io. Ka zay no takiana amin'ny entitra mihitsy ankehitriny hoe fa inona hitazonanareo ny fahefana ve no mahatonga anareo misetrasetra toy izao. Zay ve zany fa dia mitaky zay, tsisy azonay atao zay tsy manambasa oatra anareo fa mirahiny zay amin'izao hetsika izao, tena mirahiny ary manamafy ny zavatra efa nitakiana nandritry n'izay fitotoana izay. Zay foana le niteny anay tandremo fa ny singam-bolana hoe mandavo mivositra patsarainy tsy mivava rehefa tonga ilay farany fa niraisina adroadro zany niraisina tsy fitiavana zany. Diso hevitra ankehitriny nefa ny mampalahelo izy dia vonoina ny malagasy, mandatsa-dra ny fitondram-panjakana, mandatsa-dra mamono ny mpiray tanindrazana aminy. Zany ve ny fiarovana nyity tanindrazantsika ity? Diso lalana ianareo, marina ny teny namana sasany tsy anareo rery akory Madagasikara, mety zanakareo reny fa zanakay reny, zanaka malagasy dia zanakay.
ianareo namono azy ngamba mieritreritra fa zanaka afy reny fa tsy mboatra anareo zandrinareo zanakareo ka dia miantso ny hery velona rehetrarehetra tsy rarintsony zao tsy rarintsony zao ary za dia manahy fa tsy mahatsapan'izany ny fitondram-panjakana tsy rariny ireo zavatra ataon'izao fa dia mbola miteny aminy satria izy manana fahefana teny aminy hoe teny efa any amin'ny tsy rariny tsy azo ndeferina ntsony zavatra ataonareo anapotika sy mamono tsy hoe amono fa mamono zanaka iraisana toy izao ka dia manao antsoavo ajanono ny eritseritranareo ajanono ny eritseritranareo fa hitarika ny olona any amin'ny erisetra ihany koa zavatra ataon'ny fanjakana sa zay ny diadaviny sasany aminareo satria zay mapetipety ny sasany hiditra Madagasikara ho potika tanteraka amin'ny erisetra jereo ne mampalahelo ne mijery an'ireo orinasa maro samihafa reo taizy ianareo tompoko taiza mpitandro ny filaminana tamin'ny fandrobana farafaraza teo Tanarivo za tompoko dia nahita maso anao tamin'ny 9 alina tamin'ny 25 laka misy 25 nahita maso etsy amin'ny 200 metatra mamaky ny magasin mitondra ny entana mivoaka avao ny olona ny gendarme telo camion mipetraka fotsiny ery amoron-dalana ery mijanona nanontany mihitsy hoe fa ahoana izy ty dia tsy hitany monsieur le président fa io izy io taizynareo marina ane ny antanindreo ankizy ireo hoe fa taizinareo teo amin'ny lohan'ireny mpandrobo reny satria tsy reo ankizy ireo tsy zay ny mpandroba fa nareo mahafantatra hoe iza ny mpandroba nareo mahafantatra hoe iza ny robaina dia iza ny tsy ny robaina satria zava-nisy zany tsy mamorona eto akory fa miara-miaina miara-mametraka fanontaniana amin'izany ny rehetrarehetra hoe atray ary toatra ny misy arovana misy avela potehany ireo mipanapotika mitolona madio zay ataon'ireo natombohan'ireo zazy ireo zany rehetrarehetra zany dia mipetraka fanontaniana fa fanontaniana efa mahazo valiny zany ka mahatonga ny eran'ny Madagasikara tsy manaiky intsony amin'izao fotoana izao dia ampy zay ny fantanjahan-draha ampy zay enoa ny alahelo-n'ireo reny ny ray niteraka ny ray fiaviana teo amin'lohan'ny fahafatesana satria olombelona oatra anareo ireo misaotra tompoko zay fiombonan'ny mpianatra ny anjerimanontolo eran'ny Madagasikara sy ny génération Z universitaire tsy mpiny mazava tsara universitaire dia manao izao fanambarana manaraka izao voalohany misaotra ny pirenena izay namaly ny antso nataonay omaly amin'ny hetsika mainty izay tanterany androany eran'ny université eto Madagasikara misaotra ny mpianatra rehetra ny ray hina amin'ny hetsika teto amin'ny tany republikan'ny Madagasikara faharoa manameloka ny mbola fampiasana herisetra aminay mpianatra izay mitaky ny zonay ampilaminana kanefa tanam-polo manaraka koa manameloka ny fisamborana ny namanay izay efa maromaro amin'izao tsy ara-drariny satria mitaky ny zonay izay ary mitaky ny amoana ny namanay tsy misy fepetra ary tsy misy atakano mitaky amoana ireny namanay ny samborona rehetra nandrisany tolon'androany na teto Antananarivo na tany Toliara na tany Majunga ny rehetrarehetra fa raha tsy voaka izy ireny ho avy zay hakary izy ireo amin'ny toerana misy anazy manarak'izay miantso ny olon-toerana rehetra zay zao ny mahazo any mpianatra titirina zay ambalalehela vonona izay mitaky ny zonay koa miantso anareo aman-drenay rehetra ny mpampianatra anay hijoro miaraka aminay hitaky ny zo miantso koa zay ny manam-pahaizana rehetra misokatrytsika rehetra efa mandoaniky Madagasikara efa manaiky resy Madagasikara aoka atsika hiaraka hitolona ho an'ny hoavy ny tanànatsika raha ny vahaolana hitan'ny filoham-pirenena dia nanala ny ministra ny energia satria maty ny jiro sy rano androany izay dia mangataka anao andry ny Irina Rajoelina hiala satria tsy vitanao ny asanao miantso ny tafiky izay satria efa tsy antenenay tsony ny gendarme tsy antenenay tsony ny polisy efa maty eritreritra ny manamboninahitra ambony tsy manana eritreritra aminay taranaka faramandivo miantso ny tafiky izay mbola zana-bahoaka izay hiaraka aminay vahoaka hiverina ho aminay vahoaka raha ohatra ka ianareo mpitondra fanjakana amin'izao zany mieritreritra efa anareo rery Madagasikara ome lalana izay andeha afindramonina amin'izay toerana hitanareo mety aminareo izay satria tsy laina tsony efa vonona izay izay mpianatra an'izay manontolo dia tsy vao androany ny olo vonona efa ela izay ny olo vonona miborsa tsy zarizary kely tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana
koa androany zay noa tifirina mihitsy eto zay mitaky tsy misy tepetra ialany filoam-pirenena amin'ny toerana misy anazy am'izay miantso zahay vahoaka malagasy any avaratra any atsimo tsy nanana andrefana hiaraka ikolona aminay any avaratra potika ny vidiny lavanila potika ny rehetrarehetra sekena mieritreritra atao aminay ity tolona tsy mijanona ny tolona na ino idona na ino tiatra tsy mijanona ny tolona ratsy tratra ny tanjonay tsy voavidy vola izahay mpianatra tsy misy mpitarika izay fa izay tanora no tonga saina amin'ny toerana misy anay tsirairay avy mitolotolona ary zalahy any amin'ny faritra mitolotolona ary zalahy Ratananarivo ho anareo zay misantoka ho mpianatra voavidy vola mampitandrina zahay fa ny tolona ataonay tena mpianatra dia tolona ho an'ny tanindrazana tsy maty ny vola efatra hetsy telo hetsy zahay fa toavinay tsojovinay maratra ny mpianatra tsy ho vita mora zay tsy ho zakanareo zao alahelonay zao alahelo mpianatra zao mitolotolona tsy mijanona ny tolona tsy matahotra ny fampioroorona izahay tsy matahotra ny intimidation be dia be famonoana sy ny sisa no hoe atao aminay izay miseho tava matoa izay miseho fa tsy matahotra vonina ho faty ho an'ny tanindrazana izay ranay no ilain'ny firenena ty vao androso vonina izay faty rany ranay tanora no hitanareo vahaolana hampandrosa ty Madagasikara ty misaotra tompoka averinay foana miantso ny herivena rehetra zahay miantso ny herivena rehetra zay ny solombava-bahoaka ny olom-boafidy ny ben'ny tanàna ny mpanao politika ny rehetrarehetra hiaraka hitolona aminay tsy anaiky izao eritsambo rehetra marina fa atreto mbola ny malagasy Madagasikara fa tsy an'olom-bitsy oka isika vahoaka malagasy rehetrarehetra eranosy hiaraka hijoro aminay misaotra tompo